na inona na vavony na tsinay na aty na sarakaty na lamosina taolana ozatra nofo ra lalandra amin'ny anaran'i Jesosy no anononako fanasitranana hatrany tapidokatra ny paladi mandehana fa le Andriamanitra tianao mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao manana planina tsara ho anao ary ao anatin'izay planina tsara izay no ilana amin'ny fahasalamanao mahita fa ianao tonga eto androany io tsy vilivily lalana na ivily ivelana izay programan'Andriamanitra zany no anononako fa sitrana anaran'i Jesosy ary ko voatahiry ny fanasitranana tononoko ny fahasalamana sy ny fiainana eo aminao sy ny fatateran'ny antom-pisinao ary izay programa noman'Andriamanitra ao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta raha anaran'i Jesosy tsarovany tokantrano izay tonga eto ninona mety ho ady lalovana na zavatra mampanahy na fahabangana tokony ho fenona na fahafoanana ilana amin'ny famatsiana avy aminao na aretina na mety ho ratra ilana fanasitranana na mety ho tsy fifampiresana na mety ho afo ny fitiavana efa maty na mety ho fifandraisam-pivady mpianaka sy mipiraita-po efa foana androany no entina eto amin'ny latabatry ny fahasambaran'izay dia misaotra sy mankasitraka anao fa tokantrano misy no tokantrano azo atsangana dikan'izay mety lavo sy raraka ilay izy fa mbola misy dikan'izay azo atsangana saotra betsaka ny amin'ny androany maraina manasitrana sy manafaka ianao Andriamanitra mpanao fahagagana ianao raisy ny voninahitra fa mendrika ho anao zany satria anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay tsy miala aminao zay Jesosy ninina mitranga sy miseho na hovalianao zao zany na hovalianao oviana dia tsy hiala aminao zay na hita zay na hitanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Antsika hipartisipe amin'ny asa zay ho atao amin'ny latsinainy talata larobia hanao vavaka tsika amen. Paoly apôstôly dia laza fa ny antony finoanareo izy dia ny famonjena ny fanahy efa mivavaka ho anao kosa tsika teo alleluia dia tsika hivavaka ho an'ilay olona be dia be amin'ny faritra iny izay tsy mahafantatra ny tokony ataony mpanota very jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra mety zanaka miodana ihany koa na mety olona ao amin'ny fiangonana fa tafotoana dia niala tamin'ny fiangonana zavatra angatantsika ireo karazana olona ireo Jesosy avereno ao koa tafaverina aminao izy mandritry ny croisade io ao fontanao dia sy hivesatra ao anatinao ataovy tena mahakasikanao zany sujet de prière zany ataovy ohatran'ny hoe misy havanao tianao any very raha tsy mandray an'i Jesosy ataovy renao mihitsy ny vesatra ilay izy ho an'ny olon-kafa any amin'izany toeran'izany asa anaty mivavaka ao ray tsara indrindra amin'anaran'i Jesosy momba indray ny fitoriana filazantsara iarahana amin'ny fiombonana nizaniza ondry very mpanota jentilisa tsy mahalala anao ka tianao ho vangina aoka ho rendez-vous mandritry ny 3 andro io atonga azy ireo tompo ho tafaverina ao aminao ao anatin'izany akeo ireo zanakao izay niala taminao lasa nani very mba ho hita indray maty ka ho velona indray vavaka akeo zaray amin'anaran'i Jesosy ho an'ireo izay efa tao amin'ny fiangonana fa tafotoana dia niala reny ihany koa dia entina mambavaka satria rahalana izy reny anana bavina izy reny mba ho tafaverina amin'io fotoana io ho fotoam-pamerenana amin'ny be sy maro isin'ny fiombonana iverenan'ny fiombonan'ny olona aminao tsy hoe ho feno olona ny boro fa ho feno Andriamanitra ny olona rehetra tonga ao amin'ny boro amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Teka mafitsika ho an-tompo tena kekinao sambatra rangahy ianao atao amin'izay mihitsy sambatra rangahy ianao ainao ke manana an'i Jesosy hoe dia mba mitsikitsiky le miteny dia mba mitsikitsiky le teneniny alleluia tsy mafy ilalovanao eo raisy le nitenenin'i Jesosy teo dia hitsikeo fa raha vao mitsika eo ianao miditra amin'ny programa manaraka ny tompo amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fatateran'ny fiadanana mihoatra ny fahalalana hiaro ny fanahinao ny ainao sy ny tenanao ny tompo amin'ny alalan'ny fahasoavany ary amindra miaraka amin'ny famondrapon'Andriamanitra ianao mandehana ho arovana ianao sy ny ankonanao ho vonjena ianao sy ny ankonanao ho tahina ianao sy ny ankonanao salamina ireo menakavy ny anaran'i Jesosy nanononako fa ho tsara fiafary zao herinandro zao eny ho tsara fiafary ty volany ty ho anao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ny fahafahanao miditra amin'ny voninahitra sy vavolombelona mikery amin'ny volana mamaraka ho avy amin'ny larobia eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen dia amen.